olona iray no voatazona amponja vonjomaika ary ny iray hafa nahazo fahafahana vonjomaika. Izy ireo voapanga fa nandray anjara tamin'ny famonoana olona roa mianaka sy fahandratrana olona iray nandritry ny fanafiana mitambasy tao amin'ny tsena vao Ambondromamy. Rehefa natao fanadihadiana dia natolotra ny fitsarana dia anankiray zany voatana vonjomaika any amin'ny fonja, ny anankiray nahazo liberté provisoire izay tany amin'ny tribunal. Amin'io zany dia mbola mitohy ny fanenjena sy famotorana zany, mbola mitohy satria misy olona ihina aminazy io fa mbola tsy azo, mbola mitsoka zany. Marina fa tsy nisy zavatra very zany tamin'io, mazava ho azy zany fa araky ny fahaizantsika anazy zay élimination physique zany izy io, resaka disadisa ara-piarahamonina araky ny famotorana natao, satria tsisy zavatra very nisy tamin'io zany fa resaka asanjiolahy tsotra amin'izao fotsiny. Raha tsy ahivona ny tantara dia nisy fanafiana mitampiadina ny tao amin'ny tsena vao Ambondromamy ny 1 Jolay fo ny 2 ny volana Jolay teo. 1 ny volana Jolay ifoa 2 dia nisy asanjiolahy tao amin'ny toerana antsoina hoe tsena vao commune rurale Ambondromamy district ny Ambatobeny anatin'ny région Boeny. Ka tamin'io zany jiolahy misy 5 manao saritava izy ireo mitondra basy anankiroa, péana anankiray na pistolet automatique dia fusil de chasse anankiray na basimborona dia miaraka amin'ny arme blanche. Nisy tokantrano anankiray zany no tafian'ireo jiolahy ireo dia tamin'izany no nahafatesana olona anankiroa dia naharatrana olona ray. Le olona reo zany dia olona mpianaka, zany dia olona maty reo dia ny anankiray le vadin'le ramatoa naratra dia efa nandesina aty amin'ny hôpitaly Andova dia efa mahazo fitsaboana izy amin'izao, efa tsy ahina ny mikasika ny aina. Mbola misy ny olon-kafa voasaringotra amin'ity raharaha famonoan'olona ity miodiody anoany, ka amin'izao dia mbola mitohy ny fikarohana izay ataon'ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny Gendarmerie pirenena.